Risa baovao foana moa no zaraintsika isan'andro isan'andro ary tsy tapaka isika no mizara izany ato anatin'ity chaîne ity fa mialohany zarantsika izany zavadrehetra izany dia mbola toy ny mahazatra foana tsy miova ary mbola toy ny isan'andro foana ny hoe azadiny ny miabone ny chaîne antsika indrindra manisy like ny video ary mametraka ny commentaire ihany koa no ny farany satria mahatsara ianao manao izany abonnement izany mba ahafahanao mahita ny video izay alatsakay misesisesy ato ndao ary ataontsika izany fanaovana abonnement izany. Avy hatrany ary isika tonga dia vavany hilaza ny zavatra misongadina eto amin'ny tanintsika ary ilaza ny vaovao sy ny zavamisy ihany koa. Ny voalohany hidirantsika amin'izany moa ity dia anisan'ny vaovao izay malaza ary tsara ho fantatra ihany koa. Ity moa dia anisan'ny resaka aretina sady fanentanana moa izy ity ary fampahafantarana ihany koa noho izany tsy atao latsa-danja ity fa tena miatra amanena ity zavatra ity. Mirongatra ny gripy sy aretin-koditra amin'izao andro mangatsika izao manomboka eo amin'ny aretin-tenda, sery ary lalandrivotra ihany koa hatrany amin'ny pneumonie sy ny vanitaolana dia tratrany izany aretina izany. Tsy mbola hainy vatana ny mifanaraka amin'ny toetrandro miova ka mahatonga ny aretina isan-karazany hoy ny mpitsabo. Nohon' izany ilaina mandrakariva ny fahadiovan'ny vatana sy ny manodidina ary ny ao an-tokantrano ihany koa mba hisorohana ny aretina. Mahazo ny sikajin-taona rehetra ireo aretina ireo, mandaitra sy mamely mafy koa izany amin'ny zaza noho ny tsy fampiany hery fiarovana. Izay moa dia ampahafantarana isika rehetra mba ahafahana misoroka satria aleo misoroka tsy toy izay mitsabo. Ary ny idirantsika faharoa mikasika ny zavatra mandalo eto amin'ny tanintsika sy ny zavatra malaza eto a Madagasikara dia ny ity hilazaintsika manaraka ity. Resaka mpamakitrano moa no hilazaintsika manaraka ary indrindra any amin'iny tapany avagitra nosy iny, tsy aiza moa izany fa any amin'ny faritra Antsiranana. Andianjatovo maditra sy mamakitrano ao Antsiranana nihiditra amponja Vonjimaika, izany no hilazaintsika. Ny farany herinandro teo no nahiditra amponja Vonjimaika ireo andianjatovo maditra sy mpisetrasetra ary mamakitrano misa 4 mianadahy tao amin'iny faritra Antsiranana iny. Ezaka nataony polisim-pirenena izay miara-miasa amin'olona tsara sitrapo no nahatratrarana azy ireo miaraka amin'ireto fitaovana halatra ireto. Hitantsika amin'ireto sary reto moa izany fitaovana halatra izany toy ny ordinatera, telefona ary vilany, antsy lava lela sy ny sisa tsy voatanisa. Hitantsika amin'ireto sary reto izany zavatra izany koa dia tratra ireo andianjatovo ary nahiditra amponja Vonjimaika. Tsy olona avy ao Antsiranana fa mpitady ravinahitra avy amin'iny faritra atsimo antsinanan'i Madagasikara iny izy reto raha ny fanazavana voaray. Isaorana moa ny polisim-pirenena sy ireo olona tsotra izay tsara sitrapo satria raha tsy atao toy ity dia tsy ho foanany ratsy ary tsy ho tratra ireo mpanao ratsy. Nohon' izany dia tena efa zava-dehibe ity ary tena zavatra tsara ity satria tratra ilay olona nanao ratsy ary tratra ihany koa ireo entana rehetra ireo. Apetrakatsika ihany koa ny mikasika an'ity resaka andianjatovo izay tratra namakitrano reto fandeha isika hiresaka ny hafa manaraka izay tokony ho lazaintsika ato anatin'ity video ity. Ny vaovao foana moa no zaraintsika ato isan'andro nohon' izany dia tsy miala amin'izay vaovao zay isika koa dia toy izao ny manaraka. Mbola miresaka an'izay mpitandro filaminana zay isika dia ity misy vaovao hafa indray. Nahitana sokatra miisa 400 nofonosana sase ihany koa tany Ambomandray, komina Mahitsy ny Omaly. Maty anefa ny 50 isa tamin'ireo sokatra ireo fa efa misokatra kosa ny fanadihadiana mba hamantarana ny ao ambadiky ity raharaha ity. Izany ny zavamisy koa dia ampahafantarana isika rehetra fa nahitana sokatra tao anaty sase ary efa misokatra kosa ny fanadihadiana. Resatsokatra moa izay ndeha isika hiditra amin'ny resaka hafa indray izay tsara ho fantatra foana. Ny manaraka izay ho zarena ihany koa dia anisan'ny tsy latsa-danja ny mikasika ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Nanome hafatra moa izy ary toy izao na hafatra izay nomeny. Hoka ho ajaina ny safidim-bahoaka hoy ny filoham-pirenena, nampitandrina ireo izay mivoy fanakorontanana ihany koa ny tenany ary hitondra firafitra vaovao eo anivon'ny antenimieram-pirenena ny vokatry ny fifidianana solombavam-bahoaka nataony 7 May 2024 lasa teo. Raha araka izay
ny ely ihany koa dia nilaza ihany koa izy fa tsy misy fialantsiny azo raisina intsony fa hajanona ireo mpitantana tsy maharaka ny hafainganam-pandehan'ny filoha amin'ny fampandrosoana ny firenena. Izany ny hafatra ny filoham-pirenenantsika koa dia ampitaina amin'ny antsika rehetra vahoaka malagasy ary ampitaina amin'ny sika rehetra monina sy mipetraka eto Madagasikara, eny na tsy mipetraka eto Madagasikara na aty ivelany aza dia ampahafantarina an'izany rehetra izany. Noho izany dia tandremo ary mampitandona izay rehetra mety ho voakasika izany ny filoham-pirenenantsika, tsy iza moa izany fa ny Irina Andry. Raha vantany vao nivoaka sy niely moa io zavatra io dia avy hatrany namoaka ny alahelony ary namoaka ny fahatsapany ihany koa i Rakotomalala. Toy izao moa ny alahelo izay navoakany sy ny fahitany ny zava-misy koa dia ho vakintsika vetivety izany zavatra izany. Hoy Rakotomalala hoe tohizo fa tsara mipetraka ny fanontaniana fa iza ny mpanao korontana, hoy fanontaniana izay napetraky ny Rakotomalala. Raha tsy diso isika misy olona iray izay sady tsy manaraka lalàna no tsy voafehiny lalàna. Raha tsy diso ny malagasy tô mba netinety ihany ny enitaona talohany izao fa izao tô fantrana fady ranovana no mitranga, hoy fanambarana izay nataony Rakotomalala. Ary mbola notohizany moa ny fanambarana izay nataony hoe eny raha tsy diso izahay tô mba tahaka anay ihany ianareo anefa amin'izao tô mpanefoefo be. Ny marina aza tô tsy dia afaka hoe ahoana ianareo fa mahamilda tokoa ny politike, hoy fanambarana izay nataony ity zoky ity. Noho ny farany moa ny hafatra izay nomeniny hoe korontany ihany izahay fa rehefa milatsaka eny an-tampony lohanareo ilay voany masombika vao gaga ianareo, hoy hafatra hatrany izay nataony feony vahoaka ho izy. Izany no hafatra izay nomeny ity zoky ity raha vantany vao nivoaka iny fampitandremana iny. Rehefa nanoratra an'io teny io moa i Rakotomalala dia nisy andiany malagasy vitsivitsy maromaro izay nalahelo niaraka aminy ka nitaraina ihany koa tao anatiny io fanambarana io. Ndeha harantsika vetivety izany alahelony ireo vahoaka vitsivitsy maromaro izany tao anatiny io fanambarana izay nataony namana iny. Ity anankiray ity zao nilaza nanao hoe mazava nefa efa voabaiko ny HCC izay didy tsy azo ivalozany, raha matahora io ataony io satria efa azo daholo ny kintana rehetra. Tsy adalane ny ntaolana na hoe aleo halan'andriana toy izay halam-bahoaky, mbola nampiany koa ny hoe singam-bolo mandavo ny vosotra dia mbola misy koa ny hoe mahina ny mpanao ratsy. Tsy mahay makalesona ve, hoy ity namana ity naneho ny hevitra. Ny sasany moa nilaza hoe ianao mpangalatra indray no misy avovava eo, hoy fanehoan-kevitra ity namana anankiray ity raha vantany vao nivoaka iny fampitandremana iny ary raha vantany vao nalaza tao anatin'ny tambanjotra, ianao mpangalatra indray no misy avovava eo, hoy hafatra ity namana ity. Ny hafa manaraka moa dia naneho hevitra nanao hoe izy anefa no tena mpanakorontana gegilahy, ay ve tsy zakany ihany ilay korontanina nefa dia ny korontana nataony no nahatonga azy teo amin'ny toerana io, hoy ity namana anankiray ity. Be dia be ny fanehoan-kevitra n'olona, indrindra indrindra ny olona miara-malahelo amin'ny Rakotomalala raha vantany vao namoaka iny alahelony iny Rakotomalala. Fa raha te hanaraka izany zavadrehetra izany ianao, manasa anao kely hitsidika ny pejiny Rakotomalala ao anatin'ny Facebook. Apetraka hatreko moa ny resaka mikasika an'izay re tompoko vavy sy tompoko lahy, koa dia ankasitrahana ianareo navita ny hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola iangaviana foana ny mbola hanaraka video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy ataonay lava ny resaka, hody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao. Veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay. Gaby oie, tsao tsao, velomo amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy.